Mankalaza ny faharoapolo taona nitsangana ny fikambanana Afabe betsaka moa ireo hetsika izay ho karakaraina ho fanamariana izany ka anisan'izany ary ny fifaninanana fambolena sy famokarana apemba na sorgho. Feno roapolo taona katroka mihitsy zany ny Afabe amin'izao fotoana izao satria tamin'ny 1993 no niforona teo Besarety ka eto zany dia manao antsoavo ho an'ireo nanorona ny Afabe zany tamin'ny anarantsika mbola hoe association familiale de Besarety betsakitsika andro ko afatsika ny ty faharoapolo taona ty mantsy dia zava-dehibe no atao isy mifaninanana fambolena sorgho tena tsy amelantsika fa tsy maintsy ataontsika malaza tsara mihitsy satria hita sorgho io fa tena hoe mety amin'ny tanitsika ka eto amin'ny district Anatsimon-drano no anaovantsika an'izay faninanan'izay amin'ny roapolo zany ny faninana loka lehibe no atolotra ho an'ny voalohany loka iraisana ho an'le fikambanana ary natokana ho azy mihitsy ny loka ho azy ao eo zany ho hita eo zany a zay fomba fanapiny ny fokon'olona azy ny mpiaramonina rehetrarehetra zany a hiary isalahy amin'io fotoana io